La 4G Batelma vous présente Nivavo. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manultra anao ny fampalalam-baovao. Miaina tsikelikely nisan'ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimokaretina eto Madagasikara. Ho amin'ity androany ity 5:10 ny tranga vao marina, mitombo 7:70 kosa ireo sitrana soamantsara ary olona iray no maty. Maro ireo teratany malagasy any ivelany no mikasa iverina tanindrazana no misedra olana amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny tsy fampin'ny serasera sy ny fampafantarana ary eo ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny billet d'avion. Andefa fitaovana anampiana ny Maurice amin'ny fitantanana ny solika mavesatra verina nandritra ny faharendrehan'ny sambo iray any an-toerana i Madagasikara. Fitaovana izay anampy betsaka amin'ny fitrohana amin'ny solika izany. Efa vonona ny fitaovana ony teo anivon'ny Olep. Hojerena ny fahafahana mamerina ireo Japonais hiasa eto Madagasikara noho izy ireo nalefa ho chômage teknika. Io no nivoatra nandritra ny fihaonana teo amin'ny masivo Japonais monina sy miasa eto Madagasikara sy ny minisitry ny asa sy ny fampananana asa tamin'ity androany ity. Ivahina ao anatin'ny fampalalam-baovao ihany koa ny tale generalin'ny asa sy ny lalàna sosialy iresaka ny tontolon'ny asa ankehitriny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tafiakatra 3 arivo mahery, nisan'ny olona vao marina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus tao France tao anatin'ny 420 ora. Ny sabotsy sy lasa teo no isan'ny ambony indrindra hatramin'ny volamena Mey tamin'ny taremarika. Natetendreo avetrany. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia miaina tsikelikely isan'ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara. Ho amin'ity androany ity 7:10 tranga vao marina vaovao ary olona iray no namonian'ny Michelarana Arjona. Tao anatin'ny 5 andro tsy nihoatry ny 20 nisan'ireo tranga vao marina fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 eto Madagasikara. Androany 17 aogositra 2024 no nahitana tranga vaovao isan'ny ambany indrindra. Raha toka 20 ny tranga vao marina ny alarobia 12 aogositra 2024, 20 ny alakamisy 13 aogositra, 20 ny zoma 14 aogositra, 20 ny sabotsy 10 aogositra, 13 kosa ny alahady 14 aogositra, 7:10 androany alatsinainy 17 aogositra. Nisan'ny tranga vaovao dia 7:10. Nisan'ireo sitrana soamantsara kosa dia 7:70. Izany hoe 300 sy 4 arivo sy iray alina raha jerena ny fitambaran'ireo olona izay efa sitrana tanteraka tamin'ity valanaretina Covid-19 ity tamin'ireo olona rehetra voatily nitondra ny tsimokaretina. Ny olona izay mbola raisina tanana amin'ny fitsaboana zany dia araky ny kajy dia ny 920 izany hoe 12 sy arivo zany ireo olona izay mbola ao anatin'ny fitsaboana ankehitriny, ireo olona izay mbola mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Ny cas grave kosa araky ny sary hitantsika any tokantrano any dia ny anankitelo sy 10 zany zao nisan'ireo forme grave ary nisy ray ny lavon'ny valanaretina Covid-19 tao anatin'izay 420 ora farany izay. Fitiliana 1:70 sy 300 no vita na ahafahana nahita tranga 5:10 vaovao tao anatin'ny 420 ora. Miaina nantontanisa mbola mitana avokoa nefa ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Araky ny hitantsika amin'izany dia fa manomboka miaina ilay atao hoe taux de positivité moa zany mitohy zany ary ny faniritsika rehetra dia hoe mba tatak'izay na ny hena ambanin'izay dia izay ny faniritsika rehetra. Arak'izany dia mbola mitohy moa zany ny fitiliana amin'ny alalan'ny test PCR. Ny test PCR moa zany raha jerentsika ny fitambaran'ny test PCR vita hatramin'izay
dia miisa 7,20, 7,50 sy 2,00 sy 5 alina izy ireo, ary nisan'ny test gene expert kosa dia 70 sy 500 sy 4,00 izay mijery fahitalavitra moa zany dia mahita izany, izay mihaino onjam-peo kosa dia tonontsika ihany. Nisan'ireo olona izay mitondra ny tsimokaletina coronavirus eto Madagasikara zany hatramin'ity androany ity dia eny amin'ny 20 sy 703 sy 1 alina, araka ny tenintsika hoe ny 3 sy 900 sy 2,00 sy 1 alina amin'izy ireo dia efa sitrana somatsara avokoa. Raha tsy ahivina amin'ireo tranga 5,20 vao marina tao anatin'ny 420 ray ireo, 320 amin'izany no eto amin'ny faritra Analamanga, ary amin'ireo sitrana miisa 7,70 amin'izany, 2,20 amin'izany no eto amin'ny faritra Analamanga hatrany. Maro ireo teratany malagasy any ivelany mitaraina amin'izao fotoana famerenana azy ireo an-tanindrazana izao. Ny ao Tailandy ohatra, manodidina ny 200 ireo teratany tsy maintsy miverina tanindrazana, ny 20 aogositra izao raha ny fandaharam-potoana napetraka. Mitaraina nefa ireo malagasy te hiverina tanindrazana ny toeran'ireo amin'izao fotoana. Raha ny loharano-baovao azo, 500 euro na manodidina ny 5 alina sy 3 hetsy sy 4 tapitrisa ariary raha ny tokony ho izy ny billet d'avion mandroso sy miverina miazo an'ny Tailandy. Amin'izao fotoana raha ny fitarainana voaray, takina 5,700 hatramin'ny 1,000 euro ireo malagasy any an-toerana vao afaka mody. Izany hoe avy roeny ny vola tokony aloha ary tsy maintsy ho tadiavina manomboka izao ahafana mandray ny sidina ny 20 aogositra ho avy izao. Ny akamaroan'izy ireo anefa raha ny loharano-baovao azo hatrany, lany viza ny 20 septambra ho avy izao. Ankoatr'ireo, efa maro tamin'izy ireo nefa teny amin'ny seranam-piaramanidina ao Bangkok ny 14 martsa lasa teo, saingy naverina noho ny fidiny sistany teto Madagasikara. Izy ireo izay efa nandoha vola ho an'ny billet d'avion ihany koa tamin'izany fotoana raha ny fitarainana hatrany. Isan'ny mampitaraina ireo teratany malagasy ireo raha fehezina ny fiakaran'ny vidin'ny billet d'avion. Ny test tsy maintsy atao mialohan'ny haingana any an-toerana, ary ny vola 2 hetsy ariary tsy maintsy aloha eo am-patongavany ny vato, noho ny fitiliana isan-karazany tsy maintsy atao ihany koa. Raha ny omaly ohatra, miisa 7,200 ireo avy any Europa noho nikatona teto Madagasikara, raha toa ka 7,200 no tao anaty lisitra. Izany hoe voaterina janona ny 3,30 ary nisy tamin'ireo efa tao anaty avion no naverina. Antony nahatonga ny fahataranatin'ny roa omaly. Arak'izany, miantso ny tompona andraikitra ireo teratany malagasy any ivelany, hijery akaiky ny fampodiana azy ireo, anara-maso sy andray fepetra raha misy ny fanararaotana amin'ny tranga. Nanomboka ny sabotsy lasa teo, ny toy omaly sy androany tsy ahivina ny fampodiana ny tanindrazana ireo teratany malagasy, manodidina ny 7,900 amin'ireo firenena maro any ivelany. Mbola itoy izany, mandra-batapitry ny fepotona voatondro. Miisa 30 ireo avy any Addis Abeba ny sabotsy teo, miisa 7,200 ireo avy any Europa omaly, ary ny ampy ireo 300 androany. Nitondra fanazavana momba ireo antota taratasy miparitaka amin'ny tambazotra tserasera ny ministry ny atitany tamin'ity androany ity, nambarany fa fanomezana natolotry ny PNUD ireny fitaovana ireny fa tsy nisy vola nivoaka tamin'ny CCO. Io nasaina. Nameny ny tambazotra tserasera ny fiafaran'ny herinandro teo ireto antota taratasy ireto izay ahitana ny ministry ny atitany manao ny fividianana fitaovana maro samihafa. Maro ny faneho-kevitra nanaraka izany. Androany, nitondra fanazavana ny tompona andraikitra voakasy Karazafy Mahefa Tinarvelo, ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Don matériel nataony zany zany hoe no nanome fitaovana izy ireo. Mazava be ngamby izay fa tsy nisy hoe vola no nomeny zareo. Ka nandalo tao amin'ny CCO, dia nataon'ny CCO zay tia nanaovana azy, tsy izany mihitsy. Tsy maintsy mba orinasa manana maha-izy azy matianina nandritra ny fotoana ela, teo amin'ilay sehatra misy anazy zany lizy voalohany indrindra. Momba ny hoe ary manino no tale ara-barotra no vadin'ilay ministra. Zao hoe, le orinasa nyteneninao teo, le hoe tedy teo ngamba mialatsiny manonona le orinasa, ny ohatran'ny 10 taona tany no efa tale ara-barotra tao amin'ny toerana io. Tsy manao afa-tsy ny asany izy, ny asany izy mpiasa tsotra ao, tsy anazy orinasa io zany ny azo jerena azo verifena dolidolo. Fa mitehana sy kilalao politika maloto ny trangan-javatra tahaka izao raha ny nambaran'ny ministra hatrany ary isy ny fanadiadiana manoloana izany.
Ankoatra izay, isy ny tetikasa Prodigy iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena anaovana ny digitalisation hoy ny ministra. Araka ny hitantsika zao dia efa eo am-pamaranana zany an'ireo izay saisie mbola tsy vita, reny le fisy rehetra hitanareo tony fisy tony eo am-pamaranana an'le saisie dia efa re miditra tafafiditra amin'ny dolo izy rehetra dia feno daholo amin'izay fotoana izay lay mombamomba ny olona tsirairay mihitsy any amin'ilay fokotany zany. Ary efa mizotra amin'izao fotoana zao eo am-panomanana n'ilay tetikasa hoe Prodigy isika miaraka amin'ny banque mondiale, miaraka amin'ny mpamatsy vola zany, dia io ivoaka amin'izay le hoe identification unique rehefa avy eo. Rehefa amin'izay fotoana izay mantsy dia manana ny marika anazy manokana amantarana azy le hoe identification unique ny olombelona tsirairay voateraka. Apetraka isam-pokotany ireo listra raha ny fanazavana hatrany ho an'ireo izay isitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ary afaka manao fitarainana ireo izay tsy ao anatin'ny listra nefa tokony ahazo. Teboka maro no nisongadina tao anatin'ny fikoanado politika eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny vondrana Europeana andiany fahavalo. Isan'izany fanamafisana fiara-miasa eo amin'ny rototany misehatra maro. Michel Arnaarjo. Taorian'ny fikoanando politika andiany fahavalo teo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny vondrana Europeana nototosaina ny zoma 17 aogositra farany teo. Ankoatra ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta, teboka maromaro no nisongadina tamin'izany. Fitantanana mangarahara, fanamafisana ny fanatsarana ny tontolo ny fandriampahalemana, ny fanatsarana ny fampiarana ny zon'olombelona ary ny fanatsarana ny lafiny ara-toekarena. Tafiditra ao anatin'ny fiatrian'i Madagasikara ny valanaretina Covid-19 mialoha, anatiny ary aoriny amin'ny alalan'ny Team Europe entina manatanteraka ny plan sectoriel riposte Covid-19. Manodidina ny 70 tapitrisa euro no atolotry ny vondrona Europeana. Entina hanatsarana ny seritry ny toekarena kosa indray dia manosika ny Madagasikara amin'ny fampiroboroboana ny investissement vert ny vondrona Europeana, ny fanohizana ny ady amin'ny kolikoly, ny fanohizana ihany koa ny fanatsarana eo amin'ny fitsinjaram-pahefana, fanatsarana ny fametrahana ny zon'olombelona tena izy, ny fahalalahana maneho hevitra. Isan'ny teboka nentin'ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ny filohan'ny pirenena ny mikasika ny angovo sy ny herinaratra amin'ny fahazoana rano fisotro madio sy ny fampitomboana ny famokarana rano amin'ny alalan'ny tetikasa tana water fruit. Teo ihany koa ny fanatsarana ny fifanarahana eo amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara mikasika ny jono. Ny votra nandritra ny fikoanando politika andiany fahavalo ity teo amin'ny vondrona Europeana sy ny Madagasikara ity ihany koa ny mikasika ireo tetikasa novatsian'ny fête davola, andalana ny famolavolana ny tetikasa vaovao izay hitatra ao anatin'ny fitotoana manomboka ny taona 2024. Andefa fitaovana anampinan'ny Maurice sy Madagasikara itroka ny solika mavesatra very tamina sambo iray rendrika tany antoerana. Efa vonona ny fitaovana on teo anivon'ny OLEP fa mbola misy ny lamina izay atao. Yves Richard. Anampy amin'ny fitsoana ny solika mavesatra very anatin'ny faridranomasiny Maurice nandritra ny faharendrehan'ny sambo MV Wakachion 10 Jolay teo i Madagasikara. Ankoatra ny ady atao amin'ny fiarovana ny arenan-dranomasina aty amin'ny ranomasombe Indiana, tafiditra anatin'ny fanajana ny fifanarahana mahakasika ny fitantanana ny lozan-dranomasina ho an'ireo firenena aty amin'ny ranomasombe Indiana ny fanampiana. Iompana betsaka amin'ny fitsoana ny solika mavesatra araka izany ny fitaovana alefany Madagasikara any Maurice. Dia manana material goavana betsaka ao Diego ao amin'ny serana tsambony Diego ary io zany saika omena azy zareo fa ny an'lareny eo mitonga aloha fa le rouleau sy le boudin zany tena ilaina amizao satria efa ny amin'ny ranomasina le loto dia dikan'izay zany esorina le tsohana zany sy esorina le amin'ny ranomasina fa raha mbola tany anaty sambo lay anatin'le hoe kiva dia le material ao tsika ao Diego zany afaka mitsoka azy. Miparitaka amin'ny toerana 14 eto Madagasikara ny fitaovana ampelantanany OLEP na un organe de lutte contre l'événement de pollution marine par les hydrocarbures, izay eo ambany fiadidin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy. Efa vonona ny fitaovana raha ny fanazavana azo, saingy misy ny fombafomba atao mialohany andefasana ny fitaovana any Maurice. Ireo materiel ireo dia indray mandeha no azo ampiasaina. Tsy azo ampiasaina indrona intelo fa rehefa miaso dia
va arena na AGT no misy teny vahiny ka no mianton'izay dia misy fanarahana koa iraisam-pirenena atao hoe FIPOL izay fond indemnisation izy io ka rehefa tsisy ny taratasy ofisial dia tsy afaka rembourser ireo matériel atsika na ireo fitaovantsika ireo ahafahantsika manohy ny atsika izay efa lasa. Ampahany fitaovana azo Madagasikara avy amin'ny banky iraisan'ny pirenena ny taona 2015 ny alefan'ny Maurice raha ny fanazabana. Azo teo anivony OLEP androany. Fitaovana izay nositrahan'ny firenena malagasy no isika nampiatra voalohan'ny rafitra ifampifehezana sy fanampiana anaty lozan-dranomasina toy izao. Lafim-baovao hafa kosa indray nanomboka ny farany herinandro teo ary aritra 90 andro ny fanamboarana upave ny lalana eo Ambodivoana. Misy ny lamina napetraka makasika ny fatapahan'ny lalana akoatr'izay. Amboarina ihany koa ny lalana eo Rasalama makany Mazorivo sy ny lalana Tsimbazaza ankady lalana. Miantarandriana efa. Fanamboaran-dalana amin'ny aksa misy telo eto Antananarivo renivohitra no mandeha amin'izao fotoana izao. Ho an'ny lalana eo Ambodivoana, ny farany herinandro teo no nanomboka ny fanamboarana izay atao rarivato na pavé. Misy ny lamina mikasika ny fahatapahan-dalana mandritra izay. Manararaotra ihany ho an'ny mpampiasan'ny lalana rehetra ary io moa efa navizena tany amin'ny commune, efa navizena ihany koa ny tompona andraikitra mifamoivoizana dia ny polisy pirenena mba handamina araka an'izay. Fa eto aloha zany dia miala avy any amin'ny Anjanahary iny zany mivoaka amin'ny lalana makany Andravoahangy dia tapaka tanteraka ny lalana. Ny hoe aksa anankiroa ireo zany le manao va-et-vient ireo dia ny ilany tapaka tanteraka ka mba tsara ho fantatritsika mampiasa ny lalana ihany. Eto zany zay ary efa noresahana ihany moa ho an'ny jirama mba tsy hisiny intsony ny resaka hoe vita ny lalana dia ho lavahana fa alohan'ny anamboarana ny lalana zany dia efa navizena ny tenako moa zany dia efa niantso ny tompona ndraiky ataon'ny jirama mihitsy hoe mba jereo amin'izay izay asa mba tsy hanelingelina sy mety anombanareo ny fotodrafitra zay efa vita eo ho an'ireo aksa ireo dia efa voalaza izy. Ho an'ny aksa misy roa hafa voakasika ny fanamboarana eto an-drenivohitra ihany koa, efa mandeha ny dingana samihafa amin'ny fanatanterana ny asa raha ny fanazavana. Ny aksa faharoa izay atao efa vita ny implantation ny entreprise anao ny asa dia ny aksa miala eo amin'ny Rasalama mandra-pahatonga ny Mahazorivo izy iny dia mivoaka ny amin'ny RN7. Zay zany ny aksa andeha ihany koa amin'izao fotoana izao araka ny teny teo efa vita ny implantation. Ny aksa fahatelo dia raha hitantsika dia mampitaraina ny olona mihitsy io resaka eo Tsimbazaza ankady lalana iny dia iny koa zany dia efa andeha atoato satria efa fantatra ny entreprise anao azy. Tsy ivona, orinasa malagasy avokoa no manatanteraka ireo asa ireo. Ny fanjakana malagasy ihany koa no miantoka ny vola ho an'ireo fanamboaran-dalana ireo. Miantso ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny tolo-kevitra amin'ny alalan'ny tranokala ny ministera lefitra misahana ny tanàna vaovao. Fanontaniana maromaro no apetraka amin'ny olom-pirenena amin'izany. Miantarandriana efa. Anatin'ny fanapariana ny mikasika ny tanàna vaovao, miantso ny fandraisana anjarany rehetra amin'ny takalo-kevitra amin'ny alalan'ny tranokala ny ministera lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny fonenana eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Venti-kevitra miisa 5 no hodinihana amin'izany: ny fitantanam-pitondrana, toe-karena, tontolo iainana, fiarahamonina ary teknôlôjia. Tanjona raha ny fanazavana ny fandrafetana cahier des charges iaraha-amin'ny hevitra mikasika ny famolavolana ireo tanàna vaovao ary ny fanatanterana tetika sy mpanamory. Afaka maneho hevitra amin'ny tranokala io avokoa ny rehetra, izany ny mpanao maritrano, ireo misahana ny tanan-dehibe, misahana ny tontolo sy ny zaridaina, ny fikambanana samihafa, solotenambondrona sy mpandraharaha samihafa. Alohan'ny idirantsika ny tapany faharoa vaovao andeha ary aloha anaraka adokavarotra.
Love Chocolate. Miankina amin'ny hery fiarovany tsirairay ny fisehoan'ny Covid-19, ao ny ahitana soritra aretina ary ao ny tsy ahitana izany nefa efa afaka mamindra. Mety azon'ny olona rehetra ny coronavirus ka tsy mahamenatra. Ho antsika manafa mitondra ny tsimok'aretina, misy soritra aretina, na efa nifanerasera tamin'ny olona efa voamarina fa mitondra ny coronavirus, dia mijanona ao an-trano. Manora olona mpilazaingina mampiasa ny fahasalamana akaikinao indrindra, na ny mpanendana ara-pahasalamana, na antsonina ny 113, na manatona avy hatrany ny tompom-pahasalamana akaikinao indrindra. Ho antsika manodidina, ajanona ny faniliklihana sy ny fifanenjehana, fa andeha isika ifampitsinjo hisorohana ny valanaretina. Toy izao trano ny fihetsika manakana ny fianakin'ny coronavirus. Madagasikara, mandresy ny coronavirus. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One Month, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvool, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoile 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Avy eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Efa miomana amin'ny fandraisana ny mpizahatany amin'ny valan-javaboary roa izay tantan'ny Aonosbe ny Madagascar National Park. Ankoatra ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana, maro ihany koa ny rindran-damina vaovao izay napetraka. Ivy Richard. Tafiditra anatin'ny valan-javaboary roa tantan'ny MNP Aonosbe ny Nosy Tanykely sy ny Olokobe. Taorian'ny fanambarana ny fisokafan'ny fizahantany any an-toerana manomboka ny volana Oktobra izao. Efa mandeha ny fiomanana amin'ny fandraisana ny mpizahatany sy ny fanarahana ny antsiprian'ny protokôly sanitaire. Maro ny rindran-damba napetraka anatin'izay, ka santionana ny fampihenana ny mpizahatany azo ampitardio entina mandritra ny fitsidiana ny valan-javaboary. Raha taloha zao olona enina no azon'ny gida anankiray entina ao anaty valan-javaboary. De zao na eny zay izy zay, olona efatra. De le distance réglementaire zany le 1 mètre tsy maintsy arahana. Tsy mahazo mikitikitika hazo ohatra na mikitikitika biby ohatra, mazava ho azy ny isan'ny olona mijanona anaty parka, io plaza resahana raha mitentsika Nosy Tanykely de hoe ahoana ny fomba imaîtrisena ny olona eny amin'ny plaza zany, firy le distance, rano no resahana eto. Fa eo zany tsika leo manomana an'izay miaraka amin'ny manam-pahaizana. Tanjona ny anomezana antoka ny mpizahatany amin'ny fepetra ara-pahasalamana no raisiny fanjakana. Io ny lalany tokana ampivelarana aingana ny sehatry ny fizahantany, aorian'ny krizy ara-pahasalamana raha ny fanazavana azo. Indrindra zany miaraka amin'ny international zay strict koa ny assurance sanitaire an'ireo olon'ireo, de tsy maintsy arahana tsakany sy andafany le protocole ahafahana mampirindra aloha le asa voalohany, de ahafahan'le olona koa mahazo fafinaretana. Zay natondriany aty, mandeha 10 000 km izy miala avy any Europe. Lavitra noho izany izy raha miala any Australie na miala any États-Unis ho aty Madagasikara, de tsy ahita zavatra ratsy izy aty zany fa zavatra tsara. Ny fafinaretana feno zany no tadavina de manomana zay. Tsy ny Aonosbe ihany, efa miomana amin'ny fandraisana ny mpizahatany anatin'ny valan-javaboary 12 tanitany ny MNP amin'izao fotoana izao. Hojerena kosa ny fahafahana mamerina ireo Japonais hiasa eto Madagasikara noho izy ireo narefa ho chômage technique. Io no nivoatra nandritra ny fionana teo anivon'ny masivo Japonais eto Madagasikara sy ny ministry ny asa tamin'ity androany ity ka eto Andriatsilavo. Nambola ao anatin'ny ady atao amin'ny Covid-19 aza isika izao nojerena sahady ny fahafahana mamerina eto Madagasikara ireo Japonais miatsehatra amin'ireo tetikasa pampandrosoana sy ny orinasa maro eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny ao amin'ny orinasa Ambatovi
Ankoatra ny kanadiana, manana anjara asa goavana ao amin'ny orinasa ihany koa ireo japoney. I expatrie zany le efa nody tany mba hoe ahoana ny fomba anamorana ny anaovana indray ny atota taratasy mikasika ny permis de travail mba ahafahany zareo miverina aty zany anamorana ny visa-ndreo koa satria ny fahazahoana ny permis de travail avy aty amin'ny ministère ny asa dia anisany singa iray koa zany ahafahany manatanteraka mahazo an'ilay visa de travail de ohatr'izay koa moa lafiny pitsipitsiny isan-karazany mikasika ny famahana ny olona amin'ny chômage technique satria rehefa mihoatra enimbolana ny chômage technique dia misy lafiny juridique vitsivitsy tokony ovahana mba ahafahan'ireo mpiasa zay ny anjadian'izany chômage technique zany andray ny asany tsy misy olana. Ankoatra ny ao Ambatovia, mbola maro ireo tetikasa mpampandrosoana irana miasa amin'ny Japon no voaterina ato vokatry ny coronavirus. Tsy maintsy ovahana ny olana sy ireo lafiny teknika rehetra ahafahana mamerina amin'ny laoniny indray ireo tetikasa ireo. Tous les projets japonais, y compris les aides. Ato avokoa ireo tetikasa japonais sy fanampina amin'ny fampivoarana ara-toe-karena. Isan'izany ny fanitarana ny serana na automasina, ny fanondrahana ny lakaloatra sy ireo tetikasa hafa vokatry ny Covid-19. Antony, maro ireo manam-pahaizana japonais tsy maintsy nandao any Madagasikara. Tao Ambatovia ihany koa dia maro izy ireo no nalefa nody. Ny alan'ny orinasa no ity valana retina ity. Ahafahana mampandindra ireo tetikasa ireo, tokony averina izy ireo na ny japonais na ireo teratany vahiny hafa, iverina amin'ny tetikasa sy amin'ireo orinasa. Arak'izany, zava-dehibe ny fisokafany sistany sy ny abakabaka ary mbola misy zavatra hafa ihany koa, ohatra ny fahazahoan-dalana iasa, ny visa sy ny sisa. Mbola maro ny olana ara-teknika tsy maintsy ovahana. Visa, etc. Il y a beaucoup de problèmes techniques à surmonter. Hotohizana ihany koa ary ho amafisina bebe kokoa hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny Japon sy i Madagasikara. Hoy ity masoivon'ny Japon ity. Ity farany izay nanamafy hatrany fa miara-miombona amin'ny fanjakana malagasy amin'izao ady atao amin'ny coronavirus izay izao. Manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy zany fa Randriamatoa Razafy manantso Jerson zay général ny asa sy ny lalàna sosialy miarabana tonga so eto amin'ny fampahalalam-baovao mirahalahy zay no mandray ny vahintsika amin'ity androany ity miaraka amin'ny Henri Florian tenako amin'ny zany fantanina avy hatrany no apetrako amin'ny vahintsika misy zao no fitakina zay nataony randrana syndicale manoloana ny ampisamboran'ny knapsa ny mpiasany anivon'ny sehatra tsy miankina resaka karama izy io aiza ho aiza zao amintsika fotoana zao no fipetraky iny resaka iny. Ya ny voalohany teny dia miaraba ny mpanaraka ny Aino Manjery ato amin'ny Kolo TV moa zany nanasanay miaraba ihany koa misaotra sy mankasitraka anareo atao teknisiana atao amin'ivon'izany Aino Manjery zany ihany koa. Ny fanontaniana dia hoe misy fitakina nataon'ny mpiasa ny syndicat. Raha ny marimarina kokoa ngamba sy dia fitakina ny ainga tamin'ny syndicat loatra no ny andohany ty tolotra izay omena eo anivon'ny knaps ity fa no ny fahasapana teo anivona orinasa sy indrindra ny fanjakana ihany koa moa zany zay nasapo hoe misy ny orinasa zay efa hita fa ao anatina fahasairanana tanteraka ny mpiasa ao aminy amin'izao fotoana zao vokatry ny fandalovansika n'izao toedraraha misy eran-tany dia ity aretina Covid-19 ity zay mazava ho azy fa misy fiantraikany be dia be eo anivon'izany tontolo ny asa izany dia ny fahasapana an'izay ina le fiantraikany misy ny fepetra maro samihafa no raisiny ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe sy fahafahana mivezivezy mba isorohana ny fiparitahan'ilay aretina dia tao anatin'izany dia ny antraika tany amin'ny sehatry ny tontolo ny asa zay satria raha sy afaka mivezivezy dia sy afaka miasa zany dikany dia misy zany fijanonana na fiatoana tao amin'ny asa dia zay zavatra zay niteraka fahaverezana asa tao anatina fotoana voafetra io lay asointsika hoe chômage technique dia sampany teo anivon'ny fitondram-panjakana raha ny fampiresaka tamina mpandraraha visivisy sy teo anivona solotena na mpiasa visivisy zay moa le atao hoe tripartite na telo tokotelo mamasana andro angamba eo amin'ny fitantanana ny tontolo ny asa amin'ny ankapobeny
dia izay no nandraisana nylay fanapahan-kevitra hoe nao ary fa mba hojerena zay fomba hahafahana manampy ny mpiasa amin'izay kely ananana eo anivon'ny knapsa zany de fotoana zao mba ahafahansika fampisiny zao anatin'le izy namaly ny fitondram-panjakana kanefa atao anatin'ny fahamalinan'izay a de sy maintsy sinjovina ihany koa hoe manahoana ny hoavy ao anatin'le izy satria io vola io sy vola mipetraka maharitra izy io akory a ary io vola io sy natao vola natao loatra hoe ampiasaina am'izao fotoana zao fa isinjovana ihany koa ny hoavin'ireo mpiasa reo any amin'ny fotoana zay atongavany any amin'ny fotoana hoe maretirety azy ohatra de izay anton'izay na tonga hoe sy endrika fanomezana mivantana no tao a fa fampisamborambola zay voafetra moa zany a izy io vola ampisamborana ihany koa ary averina mazava ho azy manahoana kosa mety makasika an'ireo mpiasa eo anivon'ny setra tsy miankana makasika an'izay fampisamboram-bola eo anivon'ny knapy zay anisan'ny sitraka an'ireny satria mandeha ny resabe aiza hoe zany fampitoviana ny zon'ny mpiasa eto Madagasikara malonza satria samy nandalo fa sairana avokoa tao anatin'izay fiatrehana ny Covid-19 zay teto Madagasikara. Ny fampitoviana zo aloha zany a mazava ho azy fa ny zo rehetrarehetra de mitaky adidy daholo ary ny olona nahavita didy aloha zany a no am'tindray mitoraky ty no sinjovina mba anana ny zo isitraka n'izay fampisamboram-bola zay ino le adidy a dia le adidy ho raisiny le mpampiasa mba ampiditra n'ireo mpiasa reo eo amin'ny sehatry ny tontolon'ny fiahina ara-sosialy zany de zay moa le knapsa hoe caisse nationale de prévoyance sociale aloha no resansika am'izao fotoana zao misy fepetra zany le izy rasorina avy hatrany hoe tsy maintsy kosa olona an'ilay fepetra napetraka de ny hoe mpikambana fena ao anatin'le knapsa aloha ary sy vitan'ny mpikambana fotsiny a fa mahavoaloha ara-dalàna sy ao anatin'ny fotoana voafetra ny lasa-kemoka zay tokony atao ao anatin'izany sehatra zany a de ireo aloha zany no voasinjo mivantana ao anatin'izao atao hoe esika atao ny knapsa iarahana amin'ny fitondram-panjakana zao amin'ity andian'ity Iarahantsika mahita fa dia be dia be ny orinasa nikatona nandefa chômage technique ireo mpiasa atao aminy vokatry ny fiantraikatra izay valinaretina Covid-19 zay teto Madagasikara. Aiza hoe misy paikady manokana ve apetraky ny ministera mijery akaiky mba ahafahana mamerina azy ireo eo amin'ny sehatry ny asa indrindra fa ireo mpiasa nalefa chômage technique ireo eny anivon'ny orinasa maro samihafa eto Madagasikara. Ny hoe paikady manokana aloha ngamba satria ny paikady manko raha ohatra ka amin'izay sehatra zay ny resana de mety hoe misy fandraisany amin'ny lafiny ara-toekarena le izy. Ny zavatra tiana ho resahana fotsiny de zao hoe efa misy kosa ny lalàna efa misy ny lalàna mametra hoe rehefa tapitra enim-bolana ohatra ny voalazana ao anatin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny fehezan-dalàna amin'ny feny asa rehefa tapitra ny enim-bolana nanomboan'ilay fiatony ao anatin'izay le chômage technique resansika zay a dia raha ny tokony ho izy a dia tokony amerina an'le mpiasa eo amin'ny sehatry ny asa ny orinasa zany ny lalàna moa de mametra hoe raha ohatra ka sy voaverina ao anatin'izay enim-bolana zay a dia anakiroa zany ny lalana ombany na mamerina izy a na mandroaka an'le mpiasa kanefa kosa tsy maintsy aloha ny zo zay voafaritry ny lalàna ho an'ireo mpiasa ireo zay aloha zany ny zava-misy amin'ny lalànasika am'izao fotoana zao iroso anatin'ny fanaramaso ve zany eo anivon'ny ministera eo anivon'ny FOP aorian'izay raha ohatra ka hoe tapitra zay fempotoana men'ny mpampiasa hoe mandalo chômage technique ireo mpiasa anaramaso hatrany ve zany ny ministera aorian'izay ny fanaramaso moa zany mandeha foana io e ary eto de tianay manamarika fa ny ministera misahana ny asa nandritra nyity fotoana zay nandalovansika n'izao fotoana sarotra zao a de sy ny sahatra mihitsy nanaramaso foana anivon'ny orinasa indrindrandrindra nanaramaso na manahoana ny fepetra mba ho fiarovana ny mpiasa amin'ny fiparitahan'ilay valanaretina zay aloha zany anisan'ny zava-dehibe natao ny ministera foana ary niezaka ihany koa ny ministera hatramin'izay ataoko hoe zay fotoana efa bolana telo volana mahery teo zay zay nisian'ity fepetra ny raisina teto amin'ny firenena ty nijery nanampy ny orinasa amin'izay fomba rehetrarehetra mba sy atongavana aloha zay koa antony anankiray amin'izay hoe fiatoana arakasa zay mena daholo zay everina fa paikady
mifandraika amin'ny zavatra voalazan'ny lalàna hoe rety ny tokony ataonareo rety ny tokony ataonareo mba hialana aloha mba sy azakazahana amin'ny firosoana makany amin'izay resaka hoe chômage technique zay nanao foana zany hatramin'izay ary de mazava ho azy a fa amin'izao de sy misy hoisy ihany koa ny fanaraha-maso an'izay zavatra zay ny saramarina ihany koa de efa besaka ihany koa ny orinasa zany efa mirosa ny hoe fangatahana ny hoe maninona raha alavaina ny feptaona le enim-bolana fa tady ohatrany sy ho voafenay ao anatin'ny enim-bolana le zava-misy de eto zay de tonga de afaka miteny ihany hoe efa anatin'ny fandiniana ny fomba mety ahafahana manatanteraka an'izay ihany koa zany a ny fitondram-panjakana indrindrandrindra ny ministera misahana ny asa zany am'izao fotoana zao a fa iny moa zany mbola sy afaka hiteny hoe ino manao ahoana ny fepetra rehetrarehetra fa araka zay teny zay mbola ao anatin'ny fandiniana le izy a am'izao fotoana zao. Inona amin'ny ankapobeny ny politika ny ministera ahafahana manara-maso sy mijery akaikiny fomba fampiasana ny mpiasa indrindra eo amin'ny lafin'ny karama ny fahina ara-sosialy indrindra ao anatin'ny fiboana sy aoriana zao valaretina coronavirus eto Madagasikara zao. Misy esika manokana tena ataonay misy am'izao fotoana zao iaraha miasa amin'ny mpiara-mombonantoka moa zany le izy ny birao iraisam-pirenena momba ny asa dia mametraka paikady manokana misy zahay a ho fisiriana eo anivony reny orinasa isan'ny mbaratongany reny a mandefa ekipa inspecteur de travail sy contrôleur de travail maromaro zay reny ao anatin'ny 10 andro de rehefa aveo tapaka iny de toizany ihany koa mba tena hoe anamafisana mafimafy kokoa ny fisiriana an'izay sy fanarahan-dalàna isan-karazany a eny anivony zany orinasa izany. Ina no mitoka hoe sensibilisation na ny hetsika ataonareo a indrindra fa be de be zao orinasa tsy ara-dalàna tsy karatra atao anatin'le fitakiana marobe nataon'ny mpiasa. Inona ny sensibilisation ataon'ny ministera am'izao fotoana izao? Ny atao hoe fanentanana angambany de sotra be fanontaniana napetraka ao tamin'ny voalohany tarimo hoe misy ny sehatra sy manara-drafitra sy ny manara-drafitra de hoe misy ny hoe fandazalanjana ny fitoviana zo sy ny tahaka zay ihany koa ngamba ny isariako ny sainsika rehetrarehetra hoe tonga ngamba zao fotoana ahafahansika mieritreritra hoe matotokoa miditra misehatry ny manara-drafitra le olona de dikan'izay misy zavatra mba tombosoa mety ho azo ihany koa ao ambadika an'izay zavatra zay fa sy hoe fa tsy antoka fotsiny ho azo ao ka ho an'izay mbola sy tafiditra ao anatin'izay valany sy fanarahan-drafitra zay a de fotoana zao hoe mba ahafahansika manao ny ezaka rehetrarehetra zay tokony atao idirana misehatra manara-drafitra ny sehatra manara-drafitra eto mako mety be debe koa no antakana azy mety miresaka sika amin'ny resaka hoe sehatry ny etra sy ny tahaka zay tsy zay ihany no anamariana sy amaritana fa manara-drafitra ny sehatrasa anankiray a fa indrindrandrindra ny fanazana ny lafiny fiahina ara-sosialy ny mpiasa ka de hitasika vao marina sika am'izao fotoana zao hoe atraiza zany mety tombosoa ho azo a amin'ny fanarahan-drafitra de io izy hitasika io hoe anisan'ny mba afaka misitraka ihany koa ny mpiasa zay tokony ho azo omena azy a raha tafiditra ao anatin'izay sehatry ny fanarahan-drafitra zay. Ankasitrahana nitondra andreo fanazavana mahakasika ny asa sy ny lalàna sosialy eto Madagasikara zao manoloana ny fisian'ny valinaretina coronavirus eto amintsika. Makasitraka tompoko ary dia misaotra makasitraka sady misaotra anareo atao amin'ny Kolo TV zay nanasanay a misaotra ihany koa ny mpanaraka n'izao fandarana zao antenaina fa isy fiatraikany amintsika indrindrandrindra ny fanentanana zay natao teo ho an'ny sehatra rehetra zay mbola atao hoe sy manara-drafitra am'izao fotoana zao de entanina mba hiverina ao anatin'ny vala ny fanarahan-drafitra sy fanajana ny zon'ny mpiasa mba atonga ny mpiasa sika hisitraka zay tokony hositrahany eo anivon'izay tontolo ny asa zay. Misaotra tompoko. Izay indray ny resadresaka nataontsika mahakasika ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Ny anoizatsika ny vaovao kosa indray amin'izao fotoana izao. Isan'ny mahazo tombontsoa amin'ny fidinan'ny vidin'ny rano eto Antananarivo renivohitra ireo mpanasa lamba manoloana izany tokony ho tazomina ny vidin'izay rano izay hoy izy ireo eo nasaina. Nidina ho ariary ny litatry ny rano eny amin'ny pompy eto Antananarivo renivohitra nanomboka ny fiandohan'ny volana Jolay teo. Manoloana izany mahazo tombony ireo mpanasa lamba na tsy de misy firy aza ny karama raha nambaran'izy ireo. Taloha raha manasa lamba 10 isa tamin'ny rano 10 de malany eo amin'ny rano eo amin'ny 500 zany zay. Nefa am'izao zany ianao raha kotina am'izao zany de ohatra hoe mba 300 sisa ny alohanay am'izao.
tokony mba mitoy mihitsy tokony tsy miakatra mihitsy zany io loha amin'izao satria ny fotoana namen'ny fanjakana aminazy zao hoe septambra dia satria ty volana août ty hoe ny farany dia zay zany zao efa miadao indray izay mpanasa lamba hoe mety hiakatra indray zany zao vidiny rano taloha izao lamba mikaramasy akanjo izay taloha misasa lamba dia zao zay zao zara raha mahita 15 000 satria lasa crise be ilay olona crise amin'ny arabola zao ny olona rehetra lasa tsy mampanasy izy fa ny akamaroan'ny patron ary manasy izy zao. Na nisy aza ny fidinany rano tsy nitombo ny vola azon'ireo mpikarama maka rano raha nambaran'ireo sendra-mpanao gazety. Ny ankamaroan'ny olona no tonga maka ety amin'ny pompy no ny fasahiranana tsy manakarama ireo mpaka rano intsony. Vimana bidon roa zao taloha roa dimanjato 50 ny vidin-drano dia anankiroa ary 100 dia 200 ny bidon roa tsy dia misy karama intsony amin'izao efa hitsan'ny sahirana be ny olona manko satria midana tranony daholo. Misy ohatra hoe mba eo amin'ireo tranotranony kely ireo mpanao coiffure manao volo mba niteny mba sivrana ty le data ozy izy fa mba ohatran'izany fa zao hitrany efa midana anatranony izy manao volo. Indraindray zay mahazo royal zao tsy mahazo an'izany intsony zao fa raha fa misy zao ny anay eo folo sisa vita dia zay nefa parivo any reo taloha mety mahavita eo amin'ny 50 bidon efapolo zao efa mena avy roa eny. Raha tsy ivona 12 isaky ny bidon no alohan'ny UNICEF mivantana amin'ny Jirama na tonga ny fienan'ny vidiny eny amin'ny pompy ankehitriny. Raha tombanana 5 sy 10 hetsy ny mponina isitraka izao tetikasa izao ary manodidina ny 7 sy 1 hetsy dolara ny vola natokany UNICEF anatanterahana izany. Tontolon'ny fitaterana kosa indray raha tokany araroby ho avy izao no ivorony mpamily amin'ny zotrany nasionaly sy régionaly ary ny avnivony ATT mahakasika ny mety iverenan'ny fiasan'izy ireo efa manomboka miomana ireo mpamily sy ny tompony ndraikitra amin'izao fotoana izao miantarandriana evo. Nanomboka androany eto amin'ny Gare Maquis mandeha tsikelikely ny fiomanana ny amin'ny mety iverenan'ny fitaterana ireo mpandeha miompana amin'ny fametrahan'ireo lamina ara-pahasalamana zany. Indrindra fa efa hisy an'ilay protocole sanitaire avoaka ministera dia manaraka an'izay izahay hoe zao ny fepetra tsy maintsy atao indrindraindrindra zany eo amin'ireo fanajana elanelana raha metatra tsy ezahana tsy tangorona be loatra ny olona ary zay nefa homaninay manomboka androany hoe ahoana ny ahafahan'ny olona tsirairay avy maka ny toerany mandray ny fiangana manao ny fanefana ny sarandalana satria mety izy fiovana be ty amin'ny tompiantsonana amin'io fiatomboan'io olona mandeha rehetra dia tsy maintsy voaloha mialoha daholo ny frais anisan'ny zava-baovao zay tsy maintsy apetraka eto anivon'ny tompiantsonana izy zay zany mba tsy isin'le hoe fitangorongoronana raha izay faharoa ilay sarandalana ihany koa dia tsy maintsy ho désinfectena aloha zany le vola satria azadiny fa avy amin'io no isin'le vezivezena aingana be dia mba hoe voangona amina vola zany ho désinfectena aloha zay vao aparitaka makany amin'ny QGT sy ny ho any eto amin'ny tompo fiantsonan'ny taxi Brosy Andohatapenaka manokana nambaran'ny tompona ndraikitra fa haritra 7 andro eo ny fiomanan'io ary vonona amin'ny fiverenana amin'ny asa avy hatrany izy ireo orin'izay maro ankilany ny fiovana mety iseho. Mety fanovan'io dia eo amin'ny RN2 mandeha Toamasina dia RN4 mandeha Mahajanga dia ny RN5 mandeha Fenerive-Est dia ny RN9 mandeha Tsirony Mandidy dia ny RN6 mandeha Diego. Sarandalana ve azo isena ve hoe mety hiakatra ve sa hoe mijanona amin'ny izy io zany miankina avy any amin'ny zareo avy eo anivon'ny ministera no manome tolo-kevitra hoe zao no tokony atao satria azadiny fa tsy maintsy hena ny mpandeha dia eo zany mety misy fampijerena hoe ahoana ny marimaritsirasy fijeriko azy zay fijeriko manokana. Tsy mbola misy hatreto ny daty ofisialy ahafahan'ny taxi Brosy amin'ny zotra nasionaly sy régionaly mivoaka ny faritra Analamanga ary miankina amin'ny fepetrapetraky ny fitondram-panjakana no ahafantarana izay. Ny alarobia ho avy izao no ivory ny mpamily amin'ny zotra nasionaly sy régionaly hiaraka amin'ny anivon'ny ATT na ny agence des transports terrestres mikasika izay fiomanan'izay. Tsy aivina eto amin'ny Gare routière Maquis araka ny antotanisa azo miisa mandrina ny 900 ny miasa eto ary eo ankoatra izay ireo mpamily
ary nandrina ny 4 isan'andro mpandeha ny aingavy teto talohan'ny famehana ara-pahasalamana. Hoeny amin'ny toerana fandefasana entana kosa isika dia mahatratra 100 kilao ny entana batain'ireo mpaneran'entana eny amin'ireny toerana ireny. 10 isaky ny entana ray kosa ny tampokarama ho azy ireo fanandina. Izy no randriana antenana Jean-Jacques na antsoiny be sy ny maro hoe Rasta. Mpanera entana no asany ary efa taona maro no nanaovany izany. Hatramin'ny katonan'ny toby fiantsonan'ny fiara etsy Andotapenaka vokatry ny valanaretina coronavirus, eny amin'ny toeram-pandefasana entana makany amin'ny faritra no anatanterahany asany. Mahatratra hatramin'ny 100 kilao ny lanjan'ny entana batainy mandritra izany ary 5 isanjato ny saran'ny fandefasana ny entana no anjara karamany. Manera entana ny asako ety sakabetsaka ka hatramin'ny 100 kilao. Izay ny tady entana dia menan'ny sofera sy le mpameno dia mba maka 5% kely. Raha mandefa entana ray alina dia mahazo 500. Izay le 5%. Izay ny tena marina, izay mpiasa ny gara rotera ihany ny akamaroanay fa le mbola mikatona gara rotera dia fa tsy maintsy hoe miasa eto aloha. Tsisy hoe mavelona fa rehefa mbo misy kapoaka andrahoana dia izay aloha. Tsy mifidy entana fa rehefa hoe vola fa tsy mangalatra dia izay. Ho an'ny toeram-pandefasana entana nanaovana ny fanadihadiana, miankina amin'ny mpamily mitondra ny entana ny anjara karama ho an'ireo mpanera. Mila manana ny karatra manamarina azy kosa ireo mpanera vao afaka manao ny asany. Reny manoro hoe ity ny tôbila mazenga directa dia arakaraka an'izany hoe amin'ny mampanera azy tsy maintsy misy foana hoe 10%, misy 5% ohatra. Sofera mameka eo miankina amin'ny sofera ihany mitovy foana amin'ilay hoe gisehana entana ianao dia misy mpanera. Tsy maintsy menao foana ny anjarana hoe ity ny anjaranareo zany. Mpanera koa nefa somary vitsy ihany zany mpanera satria eto miasa eto olona mila baditra sy ny tariny zany miasa eto dia vitsivitsy ihany ny mpanera. Na izany aza, maro amin'ireo olona tsy anasa ankehitriny no manao fibatana entana ho fitadiavam-bola. Ity asa ity izay isany mitakerim-batana amin'ny fanatanterahana azy. Vao any amin'ny faritra kosa indray dia mitaraina ireo mpamily tuk-tuk automasina ankehitriny noho ny tranga tsy fandriam-pahalemana izay mahazo azy ireo nandritry ny fiboana. Maheriny 20 ireo mpitondra tuk-tuk voaroba fanadina. Androany marainy, voromarina ny loan'ny hôtel de police tao Bazarikely ireo mpamily sy tompona tuk-tuk tao Toamasina. Tao aoriany nandrenesan'izy ireo fa misy jiolapanafika tuk-tuk voasambotra ny avy ao amin'ny polisy centrale Bazarikely. Maro tamin'ireo mpamily no nisafidy sy nanao ny asa fitaterana androany ho fanehoana ny firaisan-kina amin'ireo namana lavo sy vomafy noho ny afitsoky ny sy fandriam-pahalemana. Nisy mihitsy aza nanao sakana tamin'ireo mpamily hafa izay mbola nanao ny asany. Raha ny fitataran'ireto mpamily sy tompona tuk-tuk ireto, mpamily 3 samihafa no niara-ny fanafiana ny farany herinandro teo. Ny roa tamin'ireo no naratra mafy. Alôlô ozinjareo dia raha vao ny teny alôlô moa zany zareo tonga dia nahodinako tuk-tuk satria fa natahotra zany za dia nahodinako tuk-tuk dia raha vao nahodinako zany tuk-tuk tonga dia nipondry zareo marotô ty. Dia rehefa nipondry zareo marotô zany igny dia nivoaka za. Rola zareo tamin'ny 4 mbola madinika io teny taminao hoe andeha lycée français zareo. Dia tonga tany nefa ny 25 000 volana amanjareo na za maka fa merim-bola iny tonga dia basy napetaka anjareo aminah teto. Za moka efa nikifoka an'izao dia efa nivoaka za dia napahoaka anjareo basy nagnano tifitagnitra zareo dia niantso vonjevonje teo zay. Farany koa olona natahotra basy igny mokany dia farany velona anjareo fo tik-tik dia lasa zareo nandeha nitsoka. Malahelo zany zahay tompona tik-tik aloha indrindra satria efa ao anatina krizy zany tsika mbola miampy krizy ihany le fiainanay. Ka amin'izao fotoana izao zany reninay fa misy mpangalatra tik-tik tratra ato zany dia tonga eto zahay mivondrona maneho sy miaraka zany mba hitadiavana ny marimarina hoe aiza marina le tik-tik rehetrarehetra vereo ary izy zany tena fototra ny tena mandray an'le izy. Hatramin'isian'ny fiboana, manodidina ny 20 isa ireo mpamily tuk-tuk am-perinasa no niara-ny fanafiana amin'ny tapiadiana. Nanjavona tamin'izany ny tuk-tuk miisa 17 ary mpamily iray no maty. Manay ny fisian'ny tambazotra mafia ireto mpamily sy tompona tuk-tuk ireto ka hampanano sarotra ny fiarian'izy ireo noho ny fisian'ny tsy maty manota. Mahakasika zay satria misy olona fa victime ohatra igny dia zay ny tiana iresana hoe tena misy réseau hafa be ao ambadika io. Efa manafatra dia tokony jerenareo hoe aiza le olona mpividy an'io. Tsy fongotra io satria matoa misy mangalatra misy mpividy. Tsy possible raha ohatra ka angalatra izy tsy mpividy.
dia raha tsy olona mividy io no hita tsy fongotra io. Efa nisy ny fihaonana teo amin'ny OMC sy ny vondron'ny fikambanan'ireo mpamily sy tompona tiokotioky miisa 4 ny herinandro lasa teo, saingy mbola ao anatin'ny lamina sy ny fanadihadiana ny mpitandron'ny filaminana amin'izao fotoana izao, raha ny nambara ny lehibe ny vondro tobim-pielovan'ny zandarmaria-pirenena ao Atsinanana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tafakatra 3 arivo mahery nisan'ny olona voan'ny tsy mikaretina coronavirus tao Frantsa tao anatin'ny 420 ora. Ny sabotsy lasa teo no isa ambony indrindra hatramin'ny volana May lasa teo fanadina. Tsy voafeny fianaky ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana izao any Frantsa. Fiverena ny virus izay no andikan'ny fitondram-panjakana any an-toerana. Izao trangan-javatra izao manoloana ny fitombon'ny tarehimarika. Tato anatin'ny 420 ora nahatratra 520 sy 3 arivo ireo tranga vaovao ary ny ankamaroan'izy ireo tao Paris renivohitra sy Bouches-du-Rhône. Raha ny nambarany ity manam-pahaizana momba ny fitsaboana iray dia stratégie ny fanjakana frantsay, tokony natao laharam-pahamehana raha ny nambarany ny fanaramaso ireo olona nitondra ity tsy mikaretina ity ny alohan'ny dirana tamin'ny fanalalahana. Raha ny roa faingo 20 isanjaton'ny olona natao fitaliana PCR no nitondra ny tsy mikaretina no 7 volana May, ahina ioatra io tarehimarika io ny zava-misy ankehitriny. Amin'izao fiverena ny valanaretina izao mampametra-panontaniana ireo ray aman-dreny ny fisotry ny fampianarana. Raha ny vaovao ofisialy ny fiandohan'ny septambra izao no hanomboka ny fampianarana ary tsy maintsy manao masika ny zaza 12 taona no mihoatra raha tsy voahaja ireo fepetra ara-pahasalamana. Etsy amin'ny nosy La Réunion isoroana ny fiparahan'ny valanaretina, sekoly maro no nisafidy ny anemitra ny fotoam-pidirana izay tokony ho amin'ny herinandro izao. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasiany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.